Raha momba ny toetry ny andro kosa no asiantsika teny sy manatsikasitra ny rehetra tato ato fa ny aratsy ny toetry ny andro ankoatran'ny orana mantsy dia tsikaritra ihany koa fa ny anangatsika ny andro raha hoan'ny teto andrenivohitra manokana ary somary nanerana ny nosy moa no nahitana an'izay fiovana izay manazava mikasika an'izay fiovana izay indrindra raha ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra trano isika amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny mpamantatra ny toetry ny andro. Nandritra ny herinandro izay dia anisy andian-drahona izay nandalo teto amin'ny nosy ka niteraka ny andro somary merika na nitondra orana sy hatsika. Amin'ity herinandro ity dia hanomboka hiova indray ny toetry ny andro raha nambaran'ireo mpamantatra ny toetr'andro. Mbola hitoy ny erikerika ho an'ny rahampitso saingy efa hanomboka hiakatra kosa ny hafanana. Miverina teo amin'ny fiandohan'ny volana janoary teo indray araka izany ny maripana izay hiverina hiakatra tsikelikely ary mihamafana ihany koa ny toetry ny andro. Hiakatra hatramin'ny 20 degré ny hafanana ambony indrindra manomboka rahampitso. Tsy mbola azo hiverina siklôna nandalo eto amin'ny nosy na dia any amin'ny tapaky ny volana aprila any ho any aza vao tapitra tanteraka ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Ny oram-baratra izay manamarika izany vanim-potoanan'ny fahavaratra izany aloha no mbola hitoetra raha nambaran'ireo mpamantatra ny toetr'andro hatrany.